Ndray bava makasika ny vaovao ny fampianarana kosa dia efa manomboka ny fanomanana ny fanadinam-panjakana CEPE amin'izao fotoana izao. Iomana amin'ny fanatanterahana ny fanadinana andrana aloha ny eo anivon'ny CESCO andrefesana ny fahalalàn'ireo ankizy mpianatra sady ihany koa anarenana ny lesoka eo amin'izy ireo. Tsirakotonindray no mitondra ny akom-baovao eo Sariny Jacques Talahatra. Efa vita tanteraka ny fanazavan'ny tompon'andraikitra eny anivon'ny CESCO ny fanomanana rehetra mahakasika indrindra ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana voalohany na ny CEPE izany. Amin'izao fotoan'izao dia efa voakarakara ihany koa ny mahakasika ny toerana analan'ireo mpianatra ny fanadinana sy ny toerana anaovana ny fitsarana izany fanadinana izany. 7 isan'ireo centre analana ny fanadinana araka izany raha 5 ireo toerana hitsarana ny fanadinana ka ny 4 amin'ireo dia eny anivon'ny CEG ary ny iray kosa dia eny amin'ny akama na ny akan'ny taizany mona sy ny marenina. Examen blanc zao no karakarainay amin'ny volana mai eo satria tsy maintsy misy natao hoe andrana amin'ny ankizy be dia be ilay ankizy mbola tsy zatra fanadinana voalohany amin'ny fiainana dia io ataony foana satao dia io iarahanay miaraka amin'ny commune urbaine. Somary ny tombo 5 isanjato ny tahan'ireo mpianatra izay nisoratra anarana anala ny fanadinana CEPE ny tamin'ity taona ity. Herinandro mialoha ny fanadinana CEPE vao hozaraina ny fampiantsoana ny mpianatra hisorohana indrindra ny fahaverezana na fahampitehan'ny taratasy. Ho an'ireo izay hiatrika ny fanadinana BEPC kosa indray dia amin'ny faha-20 ny volana aprily izao no hifarana ny fisoratana anarana ary manentana sahady ireo tompon'andraikitra ny amin'ny fikarakarana ny taratasy izay ilaina rehetra amin'izany mba tsy hisy ny fahatarana satria tsy azo ekena ny fahatarana ny fisoratana anarana.